Mbola amin'izay tranga mpiaramonina izay any dia vehivavy 20 taona no namohiny any vokatry ny asa ratsy nataon'ny mpamiliny. Taorian'ny fanadihadiana nataon'ny brigadin'ny gendarmerie ndrisana ny eloka Bevava dia hita i Eric ary natolotra ny fampanoavana androany. Voasambotra ny sampana fiakaroana amin'ny brigadin'ny gendarmerie pirenena misarana ny eloka Bevava i Eric 13 taona. Namony, nanolana ary nangalatra tamin'ny ramatoa 20 taona nampiasa azy izay no hanenjehana azy. Taorian'ny fanadihadiana nataon'ny gendarme nahafantarana fa niasa tany Eoropa ary mandray fisotrondronoana any ivelany isaky nenimbolana ilay mpampiasa azy. Ny 5 Jolay teo no tafaverina teto Madagasikara ilay vehivavy niaraka tamin'ny fisotrondronoana 3,000 euro. Rehefa avy niantsena sy mividy kojakoja samihafa dia niala teto Antananarivo izy ireo ny 9 Jolay. Rehefa teny an-dalana teo amin'ny 4 kilometatra idirana ny tanàna Miarinarivo no nitsiry ny efidratsiny Eric. Naolany ary nokendainy tamin'ny tady ilay mpampiasa azy ary namony ainy teo no eo. Niraofiny Eric ny entana sarobidy ny ampy vola 104,000 euro, ny ampy vola manodidina ny 2,5 tapitrisa ariary. Nentiny ihany koa ny fiara Peugeot 405 fananany mpampiasa azy, napetrany tamin'ny sakaiza monina ao Pasika amin'ny vola sy netany sasany. Avy eo niverina tany Analavory Eric ary laza fa voaroba izy niaraka tamin'ny mpampiasa azy ary tafatsoaka ny tenany. Nitondra andrara teo anivon'ny brigadin'ny gendarmerie pirenena misahana ny eloka Bevava fiadanana ny fianakavian'ilay mpampiasany Eric. Nanomboka amin'ny 7 Jolay no nisokatra ny fanadihadiana nataon'ny zandary ary taorian'ny fihainoanany Eric ny ampy olona maromaro niaiky Eric ary nanoro ny toerana ahitana ny razana. Ny alina ny 9 Jolay no nanao fizavana tamin'ny toerana nolazainy Eric fa nisian'ny tranga ny gendarmerie pirenena. Hita tanaty lobolobo tao Ambohy Malefaka teo amin'ny 4 kilometatra idiran'ny tanàna Miarinarivo tamin'ny lalam-pirenena voalohany ny nofo mangatsiaka n'ilay ramatoa 20 taona. Androany no niakatra fampanoavana teny amin'ny tribonalan'ny Nosy ny raharaha.